Ivavaksika misotranao zay tompo fa tonga ny fotoana zay andrenesanay ny hafatra avy aminao amin'izao andro maraina izao. Apetraka eo am-pelatananao feno izany mba hipaka aty amponay ny hafatra zay holazainao, ary ny mpanomponao zay anambara tompo dia tafio ny herinao ahafahana milaza zay tena tianao ambara aminay amin'izao maraina izao. Dia mitenena indrindra ianao Andriamanitro fa voninkaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Ry havana dia mbola tononina ho aminareo hatrany ny fiadanana, ny fahasoavana avy amin'ilay Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy antsika. Alahady fahatelo sahady androany, ataoko hoe sahady satria amin'ny herin'ny androany no mamarana indray ny alahady amin'ny ity volana janoary ity. Alahady fahatelo sahady, ary dia mbola banjinitsika hatrany ilay lohahevitra manao hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Tena lehibe zany fiandrianan'Andriamanitra zany. Tamin'ireo teny anankitelo zay voalahatra hovakitsika androany, dia misy tamin'ny boky anankiroa zay mitovy ny zavatra nambarany. Dia ny tao amin'ny Isaia zany ny toko 490 andininy voalohany sy ny faharoa, sy ny tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 teo ka ny andininy 720 sy 50. Inona ny nambarandreo izy ianao? Mitovy zany ny zavatra nitenenindreo hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro. Tratrano manahoana no ataonareo hoy Jehovah, ary toerana manahoana no fitsaharako. Samy hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia daholo zany sy tany amin'ny asan'ny apôstôly. Ka matoa io niverina indroa, misy zavatra tian'Andriamanitra zany alentika tsara na hoe hamafisina tsara ao anatin'ny fotsika kristianina. Zay zany ny zavatra voalohany. Dia zay no antony nandraisako an'ilay ao amin'ny Isaia, le boky nivakitsika voalohany ty any amin'ny testamenta taloha zany no andraisantsika ny hafatra amin'izao maraina zao. Dia ny Isaia toko 490 zany ka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Manao fampatsiahivana kely fotsiny ny boky ny Isaia ray manontolo zany dia manana fizarana anankitelo. Misy ny fizarana voalohany dia ny toko voalohany ka hatramin'ny 730. Misy ny fizarana faharoa dia ny amin'ny toko 470 ka hatramin'ny 550, ary misy ny fizarana fahatelo zay misy an'ity teniny zay voalahatra ho vakitsika androany ity, dia ny manomboka amin'ny toko 450 ka hatramin'ny toko 490 zay misy an'ity perikopantsika androany ity. Dia ny Isaia toko 490 zany dia milaza amintsika, milaza zany ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra zay niverina. Raha io Isaia manontolo io zany dia mitantara ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra zay niverina tao Jerosalema indray, satria efa babo tany Babilôna zany ry zareo nandritra ny 70 taona. Ka ry zareo zany amin'izao toko misy atsika androany 490 ty zany dia efa ao Jerosalema ao zany ry zareo andeha hanorina fiainana indray. Satria zany voalahatra ho vakitsika androany ao amin'ny Isaia toko 490 ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany. Zay ihany zany no voalahatra ho vakitsika tamin'ity androany ity. No zany io ihany koa zany no akana ny hafatra. Dia ny toriteny zany dia izara roa. Ny andininy voalohany ao amin'ny fizarana voalohany amin'izao toriteny zao, ary ny andininy faharoa ao amin'ny fizarana faharoa amin'ny toriteny. Dia nomeko lohateny zany ilay fizarana voalohany hoe lehibe Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra. Zay zany ny lohateny ny fizarana voalohany amin'ity toriteny ity. Ny andininy voalohany zany dia efa fantatsika tsara. Inona ny andininy voalohany amin'ny Isaia toko 490? Aleo vakitsika miaraka hoe izao no lazain'i Jehovah, ny lanitra no seza fiandrianako
ary ny tany no fitoerany tongotro. Trano manahoana ary no ataonareo ahy, ary fitoerana manahoana no ho fitsaharako. Mazava be aloha zany, na ny arabaka teny fotsiny ara dia efa fantatsika fa manahoana zany Andriamanitra zany lehibe. Inona ny antony ilazana zany hoe lehibe Andriamanitra? Satria araka ny voalazana eto dia hoe ny lanitra no seza fiandrianany, ny tany ny fitoerany tongony. Ngeza anie zany lanitra zany, lehibe anie zany lanitra zany, ny tany koa ohatra zany. Itsika reto ambonin'ny tany eto iza ny mahita ny farany? Tsisy mahita n'izany farany tany zany. Dikan'izany lehibe io Andriamanitra io, izy tenany mihitsy zany lehibe. Hatramin'izay mantsy tsika nandritra nyity volana ity tsika dia niresaka hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, lehibe ny voninahitr'Andriamanitra, lehibe ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ity androany ity kosa ilay Andriamanitra lehibe mihitsy zany no resahana. Tsy ny fiandrianany intsony, tsy ny voninahiny intsony, fa ilay Andriamanitra mihitsy no lehibe. Ry havana, mahafinaritra be zany. Kristianina isika, kristianina isika mivavaka amin'izany Andriamanitra lehibe zany. Misaora ianao azy, isaorantsika izy, fa nataon'ny kristianina isika dia mivavaka amin'izany Andriamanitra lehibe, tsy aitohaina, manerana amin'izao tontolo izao zany. Zay zany io Andriamanitra ivavahantsika io, lehibe Andriamanitra. Ny zavatra faharoa idirantsika ho amin'ny tapany faharoa amin'izao filazana zao zany dia zao. Ozy izy hoe ary ny trano manahoana no ataonareo ahy, ary fitoerana manahoana no fitsaharako. Mazava be zany fanontaniana zany, ary mbola Andriamanitra ihany miteny an'io satria lehibe raharahina tokoa moa ry havana hoe jerena arabaka teny. Trano ohatra ny ahoana vao antonona n'izany Andriamanitra lehibe zany, ary amin'ny fitoerana manahoana koa no hanorenana n'izany trano lehibe hitoerana izany Andriamanitra zany. Tena marina ivoalaza io fanontaniana apetraky ny tompo io hoe trano manahoana ary no ataonareo ahy, ary fitoerana manahoana no ho fitsaharako amin'izany hoe maha-Andriamanitra lehibe zany. Angambany tsisy ho antonona n'izany fa ity tany rehetrarehetra ity, ilanitra rehetra io, tsy sombontsovony fa io rehetrarehetra io zany zany no resahany eto, anontaniany tsara tsika. Ary koa ry havana dia ataoko hoe sary ny teny entin'Andriamanitra ilazana. Inona ny tiany ambara amintsika amin'izany hoe trano manahoana ary no ataonareo ahy, ary fitoerana manahoana ary no fitsaharako? Sary ny teny entiny ampandinihana an'reto vahoakan'Andriamanitra zay tonga tao Jerosalema reto zany. Satria nandritra ny fotoana ela be 70 taona na babo azy ireo zany tsy nivavaka ireo tany, satria tsy navela ivavaka olona babo zany anganao anao ny sitraponao, fa ny sitrapon'le mpambabo zany no ho atao. Dia tsy nalala ny vavaka tsony. Dia teo zany raha vao tonga tao Jerosalema dia nieritreritra hoe anao indray anao trano. Dia zany nanontanian'Andriamanitra tamin'ireo. Nampatsiarovana le resaka nataony Davida mpanjaka, i Solomona mpanjaka azafady. I Solomona mantsy mpanjaka zay nanorina ny tempoly tao a Jerosalema. Kanefa noravan'i Nebokadnezara zany tempoly lehibe zany, na mirapiratra zany tsara tare zany fiangonana zany. Kanefa dia noravainy, ary zany no alasa babo andreo tany Babilôna. Ka rehefa tonga tao re dia nieritreritra amin'izay hoe mba hanorina trano atao ivavahana indray. Dia ozy Solomona tamin'izay fotoana izay. Hitantsika zany any amin'ny mpanjaka voalohany 9:7-20. Tsinotsinona izao trano lehibe izao, izao trano mamirapiratra izao, izao trano tsara tare izao, raha miohatra amin'izany hoe voninahitr'Andriamanitra zany. Hoy Solomona tamin'izany fotoana izany.
ary zany no antony telenan'Andriamanitra eto hoe trano manahoana ary no ataonareo ary fitoerana manahoana kosa no ho fitsaharako. Nampatsiarovin'Andriamanitra zany fa raha manam-pikasana anao trano zany nareo dia trano manahoana. Dikan'izany ry havana dia zao tsy dia le trano loatra no tian'Andriamanitra ho ampitaina amin'izany, tsy dia le trano loatra no tian'Andriamanitra atao ho zava-dehibe, fa ny inona? Ny fanompoana tanterahana ao anatin'io trano io. Ny asa rehetra izay ho tanterahana ao anatin'io trano io. Atao ahoana zany io trano io? Entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Satria izay no voalazan'i Solomona tamin'izany fotoana izany raha ity trano lehibe ity moa misy dikany inona fa ny voninahitran'Andriamanitra izay mamirapiratra mbola mihoatra noho izao. Dia zay zany no nampatsiarovin'Andriamanitra nyreto vahoaka nyreto raha vao tonga tao Jerosalema ireo. Fampiharana sady ry havana dia zao Andriamanitra lehibe ny Andriamanitsika. Nifidy atsika ho kristianina izy. Nifidy anao. Ahoana ny fandraisanao an'izany hoe lehiben'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao. Ary raha ny trano fiangonana tsy ny famirapiratany trano ry havana no tena tadiavin'Andriamanitra, fa ny asa fanompontsika ao anatin'io tranon'Andriamanitra io. Entina hanomezam-boninahitra azy avokoa ny zavatra rehetra izay tanterahantsika ao an-tranon'Andriamanitra. Inona daholo moa zany? Anisan'izany ry havana ny hira. Ny hira sy ny zava-maneno entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany ato anatin'ny fiangonana. Dia mila mirindra tsara, milamina tsara. Zany no ilain'Andriamanitra. Zany no fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha tonga ato am-piangonana isika dia oka samy mba hihira tsara daholo ny feo nomen'Andriamanitra anao hanomeza voninahitra an'Andriamanitra zany dia miraha mafy, miraha tsara. Zany no zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ny asa fanompoana hafa, ny fanatitra izay ataontsika, zany koa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Hoe manome voninahitra azy, entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fanatitra izay ataontsika. Ny vaky-teny moa, ny toriteny, entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra daholo zany rehetra zany. Izay raha ilay trano amin'ny mahatrano azy zany no resahantsika. Fa misy koa trano anankiray izay nolazain'i Jehovah, izay nolazain'Andriamanitra. Dia inona zany? Ny tenantsika ty. Zany ange ny voalazany ao amin'ny Korintiana 1:9-10 ahoana ozy izy ny tompo? Tsy fantatrareo ve fa tempolon'Andriamanitra io tenanareo. Dikany tempolo zany ry havana trano. Dia ity tenantsika ty koa zany trano fiangonana, tranon'Andriamanitra. Trano tian'Andriamanitra hanomezam-boninahitra azy koa ity tenantsika ty. Ka na amin'inona ny tenanao dia ento ihany koa ho fanomezam-boninahitra n'izany Andriamanitra lehibe izay ivavahantsika zany. Na amin'ny fiteninao manome voninahitra an'Andriamanitra ve? Ny fitafintsika manome voninahitra an'Andriamanitra, ny fihetsika, zany rehetrarehetra zany raha ity tenantsika tempolon'Andriamanitra ity dia zany no takian'Andriamanitra amintsika koa ry havana. Hanome voninahitra azy amin'ny fiainantsika ray manontolo. Indrindra moa zany fa manome voninahitra zany dikan'izany mazoto amin'ny asa fanompoana rehetra izay tanterahantsika aty am-piangonana aty. Aty am-piangonana io satria resaka trano zao resahantsika zao. Ny any amin'ny fiarahamonina any moa dia efa tsy tenenina intsony fa fijoroana vavolombelona no ataontsika any amin'ny fiarahamonina. Fa le aty amin'ny tranon'Andriamanitra zany dia ireo daholo ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Ny asa rehetra fanompoana izay ataontsika ho fanomezam-boninahitra azy. Ny tenantsika ho fanomezam-boninahitra an'izany Andriamanitra lehibe izay ivavahantsika zany. Zany ny momba an'Andriamanitra lehibe eo amin'ny 1:1. Lehibe Andriamanitra, hozy izy tsika teo. Efa hitantsika zay hoe ahoana zany alehiben'Andriamanitra zany. Inona no ilain'Andriamanitra?
raha lehibe ary Andriamanitra be voninahitra miditra ny fizarana faharoa sahady tsika amin'izao toriteny zao dia hoe inona ary no andrasany amintsika mivavaka aminy, inona no andrasana amintsika mivavaka amin'io. Zay zany a lohatenin'ny fizarana faharoa dia hoe zay andrasan'Andriamanitra amintsika, zay andrasan'ny Tompo amintsika mpivavaka aminy. Araka nefa voalazako tary am-piantohana dia hoe ny andinin'ny faharoa zany a no fizarana faharoa. Inona ny andinin'ny faharoa ao? Fa izao zavatra zao no nataon'ny tanako ka dia ary izao rehetra zao. Mahalehibe an'Andriamanitra zany a. Nefa izao no olona hotsinjoviko dia izay malahelo, torotoro fanahy sady mangovotra noho ny teniko. Zay zany a ny voalazan'ny andininy faharoa ao amin'io Isaia 9:20 ka ny andininy faharoa io. Fa izao zavatra zao no nataon'ny tanako ka dia ary izao rehetra zao. Nefa ny teny izy eto hoe nefa izao no olona hotsinjoviko. Mazava tsara zany, izao no olona hotsinjoviko. Mizara roa koa zany ety tapany faharoa ity. Ny voalohany a dia eo amin'ny tapany voalohany amin'ity andinin'ny faharoa ity fa hoe fa izao zavatra zao no nataon'ny tanako ka dia ary izao rehetra zao. Vao manomboka an'io tapany faharoa io zany a dia efa manambara sahady Andriamanitra, manambara sahady Andriamanitra ny tenany, manambara ny tenany. Nataoko hoy izy nataoko, dikany koa zany a milaza hoe zaho no nanao azy. Dia zay zany a no zavatra resahan'Andriamanitra eto, zay no resahany amintsika eto. Zany hoe vao tonga tao Jerosalema zany a reto vahoakan'Andriamanitra reto dia namantana ataontsika hoe tanàna holo, satria nilozana nandritra ny 70 taona zany Jerosalema zany dia holo zany le tanàna tao. Tsy nisy olona, angamba ny bozaka fotsiny teo amin'ny tokotany. Alaitsika sara an-tsaina hoe zany nefany a Andriamanitra eto tonga dia efa miteny hoe vao zao zavatra zao no nataoko dia ary zao rehetra zao. Dikan'izany ry havana dia zao hoe fihariana vaovao, fiainam-baovao, fomba fiainana vaovao, zava-baovao indray no ndeha atolotr'Andriamanitra nyreto vahoakany reto. Efa nesorony avy tany amin'ny tanin'ny fahababoana tany, efa nalany avy any dia andeha hanorina fonenana eto amin'ity tanàna efa nilozana ity. Dia ozy izy Andriamanitra hoe ataoko vaovao indray ny zavatra rehetrarehetra zay iainanareo eto e. Na dia nalalaka be ara-tany, na dia tsy nahalala an'Andriamanitra aza tany, fa rehefa tonga eto kosa nareo satria izaho mitondra nareo avy any a dia ataoko zavatra vaovao no iainanareo eto amin'ity tanàna ity. Efa manokatra lalana vaovao anareo efa nesoroko tany amin'le tany mahababo ianareo, le voateritery tany, fa zao kosa tonga dia omeko malalaka, ataovy ny fanompoana. Zay zany a no tenenin'Andriamanitra. Isika koa ry havana dia tenenin'Andriamanitra ohatra zany e. Na dikan'iny taona lasa iny tsika, taona vaovao zao no sokafan'Andriamanitra eo imasontsika. Mino matokio an'io Andriamanitra lehibe zay vavahantsika io fa fiainana vaovao no sokafany ho anao. Fiainana tsara noho ny teo no apetra no anao. Nefa hozy izy amin'ny tapany faharoa, nefa mametraka fepetra zany Andriamanitra amin'izany hoe hanokatra lalana vaovao anao hanao fiainam-baovao anao hanorina fiainana tsara ho anao mametraka fepetra izy amin'le hoe nefa. Inona hozy izy? Izao no olona hotsinjoviko. Dia ny malahelo. Zany aloha ny voalohany indrindra. Fa inona le malahelo? Ohatrantsika le malahelo hoe misy inona? Fa tsy dia izay loatra le izy eto fa le malahelo eto dia le hoe manenina. Manenina zany ianao tamin'ny zavatra vitanao. Matsiaro tena. Zay zany ny tena dikan'le hoe malahelo eto.
ny faharoa teneniny eto koa dia hoe nitoritory fanahy. le olona hotsinjovina io inona ndray zany toritory fanahy zany? Tena miaika, tena manaika, ary tena manetry tena, mibebaka marina, miala amindray lalandiso rehetra, tena kiriko mihitsy, ataoko hoe kiriko mihitsy amin'ny fahotany. Zany ny dikany hoe toritory fanahy. Ary ny fahatelo lazain'ny tompo eto hoe mangovotra noho ny teniko, satria zany no hotsinjovina. Dia le olona matahotra ny tenin'Andriamanitra, manaiky. Le matahotra eto tsy le hoe mandositra, satria matahotra dia lasa andeha hitsoaka. Matahotra fa manaiky, manatona, mankatoa, ary manaraka izay ambaran'ny soratra masina, ary resy lahatra ny amin'izany ambaran'ny soratra masina zany. Izany no olona tsinjovin'Andriamanitra, zany no fepetrapetraka tamin'ireto vahoaka reto raha vao tonga teo amin'ny tanàna vaovao izy ireo. Zany koa ry havana, na dia nataon'Andriamanitra ho antsika arany taona, afaka manompo azy isika, dia manahoana ny fanompontsika n'io Andriamanitra io? Manahoana ny fahatahoranao an'izany tenin'Andriamanitra zany? Andao koa isika, andao ry havana, rehefa ny tompo nanamboatra fiainana ho antsika, andao koa isika mba hanorina fiainana vaovao hafa noho ny niainantsika teo aloha. Matoy ianao mbola velonaina, maheno an'izao toriteny zao dia tian'Andriamanitra ianao zay, tiany ho tsinjovina ianao, tiany ho tahina ianao amin'ny taona ho avy rehetra. Ary araka ny voalazako tary aloha tary dia hoe naverina indroa mihitsy ity tenin'Andriamanitra izay misy ny toriteny ity. Dikan'izany ry havana, misy zavatra tian'Andriamanitra ampatsiarovina anao, tian'Andriamanitra iainanao tsara manomboka eto, manomboka amin'ity taona vaovao ity. Manontany tena ianao amin'izay zavatra ataonao. Ny fanontaniana voalohany tokony ataonao dia hoe efa mba nanenina tamin'ny ota vitanao io ve ianao? Efa mba nanenina tamin'izany ve ianao? Zany mantsy ny antsoina hoe malahelo. Malahelo. Efa nanenina tamin'io ve ianao? Tena efa nibebahanao ve zany? Raha tena nalahelo toko ianao, tena efa nibebahanao ve io otanao io? Sa ho ianao ka tsy fantatro fahotana ange le izy zany ve dia fahotana sao dia zany no eritreretintsika. Ohatra fotsiny raisiko, le mandaingandainga, ohatra mozy mandainga anao. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe inona? Aza mandainga. Zany no voalaza. Nefa ny ianao nandainga, dia efa mba nanenina tamin'izany lainganao zany ve ianao? Efa mba nibebahanao ve zany? Sa ozy ianao hoe iny lainga kely iny kosa ve? Sa ozy ianao hoe ka satria ne izy zany nanao an'izao dia zao tsy satria amin'Andriamanitra. Rehefa nandainga dia nandainga, fa tsisy an'izany hoe satria zany, aza asiana satria. Fa rehefa voalaza ny tenin'Andriamanitra zany dia io le hoe mangovotra noho ny tenako, manaiky ny tenin'Andriamanitra. Rehefa zay ny tenenin'Andriamanitra dia efa zay. Ohatra koa hoe tsy tia namany, ny mihatsara velatsia, zany zao ny toritentsika tamin'ny tapabolana iny, le mihatsara velatsia. Ity tsy fitiavana sy ny fihatsaram-belatsia ity zany dia mifaningotra ao io. Indraindray tsy tiany akory le olona, fa noho ny fihatsaram-belatsia dia mody mananonaniny eo fotsiny izy. Zay le hoe mampifaningotra nyity hoe tsy fitiavana sy ny fihatsaram-belatsia. Efa mba nanenenanao ve zany raha manana zany toetra zany ianao? Efa mba nibebahanao koa ve hoe tsy hanao an'izany intsony hiala amin'izany efa mba nibebaka tamin'izany ve ianao? Sa ho ianao hoe ka satria ne ianona nanao an'izao tamiko izy ve dia ho tiako izy amin'izany? Araka ny voalazako teo hoe tsy misy satria, tsy misy hoe ko satria. Zay zany no hafatr'Andriamanitra tiany nampitaina tamintsika tamin'izao. Tsy satria zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha izany no
tian'Andriamanitra dia ho tsinjovina isika. Zany ny olona ho tsinjovina. Ohatrany hoe misy ambadika ane zany tenin'Andriamanitra zany. Ohatrany hoe misy ambadika ao. Fa izao ny olona ho tsinjoviko. Dia izay malahelo torotoro fanahy sady mangovotra noho ny teniko. Dikan'izany ohatrany misy ao ambadika ao hoe ka raha tsy manao an'izany zany dia tsy ho tsinjoviny. Tena zany mihitsy. Ho antsika kristianina tsy mandray an'izany hoe ka zany ve ataon'Andriamanitra ve ilaza zavatra tsy mety eo amin'ny fiainantsika. Tena milaza izy. Tena manambara n'izany izy. Mba tsy hahavery atsika rahatr' izay dia ambarana zany teny zany. Ho tsinjoviny zany tsika raha manaraka andreo fa raha tsy manaraka andreo kosa dia ao ambadika ao zany dia mety tsy ho tsinjoviny. Jereo ange le tao amin'ny Jaune, le Jaune toko 2 teo, mitantara ny tao amin'ny fampakaram-bady. Inona ny zavatra nisy? Lany fanahy ny tompony fanasany, lany ny divay. Tena tsy nisy. Ny olona nefa mbola teo daholo. Ahoana ndre no ataonao raha ianao nanana fety tsisy ny sakafo, ny olona nefa mbola teo vao hanomboka, dia inona ny nataontsika? Tsy maintsy nikaroka fomba. Teo anefa ny Jesosy Kristy tamin'io fotoana io, ary teo koa ny reniny. Dia ahoana ozy ny renin'i Jesosy moa tamin'ny reto olona reto? Hitan'izany fa tena sahirana le olona. Fa barakitsika, inona no atao? Ahoana ty? Andana rankizy mandeha manao an'izao, andana mandeha manao an'izao. Fa ozy izy renin'i Jesosy taminy. Lany ny divaindreo. Dia ozy izy Jesosy, fa nga fotoanako androany, dia fa ninona kory zaho sy le olona manao fanasany ty? Ozy izy Jesosy zany tamin'ilay mamany. Dia ozy izy indray mamany tamin'le tompony fanasana hoe ataovy izay asainy ataonareo. Zay mihitsy ny teniny ataovy izay asainy ataonareo. Ny tompoko. Ozy izy le tompony fanasana. Raha vao nanatanteraka tokoa izay ny tenenin'i Jesosy, dia inona ny zavatra nitranga? Tena fahagagana. Lasa nisy divay tsara indray teo. Ny forona indray no divay. Dia nifaly daholo ny vahoaka rehetrarehetra izay nanatrika teo. Zany ry havana no herin'Andriamanitra amin'ny fotoana izay tsy ahitanao vahaolana. Miseho io Andriamanitra io. Miseho ny herin'Andriamanitra raha tena mino azy ianao. Reto olona reto izao tena natoky mino azy. Dia niseho tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Naneho ny heriny lehibe indray koa Jesosy Kristy teto. Nisy divay, nifaly indray ny olona, dia lasa nahazo voninahitra indray le tompony fanasana. Zany ny vokatry ny fanarahana, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, ho fehiny zany toroteny zany. Amin'izao taona vaovao izao, mbola novelarin'Andriamanitra ho antsika izao taona izao, ankalazantsika azy. Ndao ary isika mba hanome voninahitra n'izany Andriamanitra lehibe. Satria maninona? Ny lanitra ange ny fiandrianan'izany Andriamanitra zany, ny tany ane ny fitoeran-tongony. Lehibe zany Andriamanitra ivavahantsika zany ry havana. Ndao isika tena mba samy hanompo an'izany Andriamanitra zany amin'ny fifaliana. Ho tonga hazoto hamonjy an'ity tranon'Andriamanitra ity. Fa tsy any an-trano any itsika no hanompo an'Andriamanitra. Tsy aiza itsika no hanompo an'Andriamanitra fa aty an-tranony. Andao ry havana mba hanao fotoana mihitsy aty isan-kalahady. Ataovy zava-dehibe ho antsika zany hoe mamonjy fiangonana. Andeha hanome voninahitra an'Andriamanitra isan-kalahady zany. Fa zany Andriamanitsika zany angeka maneran-tany lehibe zany. Ary ny antom-pisitsika ataovy ny ho antom-pisianao io ny hanome voninahitra n'izany Andriamanitra zany. Hanompo azy amin'ny androm-piainanao rehetra, amin'ny androm-piainanao rehetra, amin'ny herinao rehetra,
amin'izay anananao rehetra entinao manompo n'izany Andriamanitra zany. Ny kristianina tena tian'Andriamanitra mantsy ry havana, na le hoe kristianina tena tsinjovin'Andriamanitra io dia izay mankatao ny teniny, manaraka izay asain'i Jesosy atao ary mifady ny fanao ratsy rehetra. Dikan'izany dia manome voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao rehetra. Ho amintsika ry havana izany teny izany fa ho an'Andriamanitra kosa ny voninahitra. Amen.